Ampitiavana ndray tompo klasy tovovavy no iaonan'ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matv aminao amin'izao takarivany talata fahatimy ny volana May izao. Hampanajana araka izany no anasananao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voaraina eto amin'ity androany ity. Isan'ny horesantsika ao anatin'izao vaovaontsika izao ary ny mahakasika ny fanomanana indrindra ny fifidianana mpiantanana sy mpanolontsaina izay vinavinaina ho tonsaina ny 1 Jolay ho avy izao. Tsy adino ihany koa no mitondranao ireo vaovao samihafa izay tokony ho fantatra sy voango ny mpanao gazety rehetra amin'ity androany ity. Eo amin'ny tontolo ny politika avy hatrany ary isantarantsika ny fotoanantsika. Nisokatra tamin'ity androany ity ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena ho amin'ity taona 2024 ity. Ny bana tao anatin'ity fivoriana ity ny toedrara politika eo amin'ny firenena, indrindra ny resaka manodidina ny fampihavanam-pirenena sy ny fikarakarana ny fifidianana. Marc Antoine eo amin'ny sariny Tsirakotorson mitondra ny fanetetiana. Ny toedrara politika, ny fikarakarana fifidianana ary ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka no nivoatra tamin'ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena ho amin'ity taona 2024 ity. Nandritra ny lateny dia nanamafy Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy, filohan'ny antenimieram-pirenena fa nandiso fanantenana ny solombavambahoaka ny fehi-kevitra navoaka amin'ny feonamben'ny fampihavana-pirenena. Nampiatsaina izany ny tenany fa androm-panjakana voafidim-bahoaka ny antenimieram-pirenena. Namesaka fitokisana amintsika solombavambahoaka raiky amin'ny 500 ny vahoaka an-tapitrisany ka ny hafatsy tiany hampitaina dia isika no omeny sy ampitondrainy azy. Koa satria nefa ny hevitry ny maro mahatakadavitra dia ilaina ihany koa indraindray ny maka ny hevitry ny hafa. Isika solombavambahoaka ny tandroka ary ny vozona amin'ny fiarovana demokrasia sy ny maha-repoblika any Madagasikara. Tsy sanatria manamaivana an'ireo 390 nandray fanapahan-kevitsy tamin'ny fionam-be isika fa ny raha nahalala fa ny tsy vitsy tamin'ireo koa ny eny nandray anjara tafifidianana fa tsy lany ary tsy afenina fa mbola misy ny manimanina ny teteza mita vaovao sy anelingelina ny fizotrany raharaha-pirenena noho ny antony samihafa izay tsy hotononiko eto. Tsy izany intsony nefa no andrasan'ny vahoaka ankehitriny fa ny rosoana sy ny anamafisana ny ady atao amin'ny faharitrana sy ny ezaka ho fampandrosoana ka mba hahitan'ny vahoaka ny anjara masoandro sy ho avy tsaratsara kokoa. Ny ilain'ny vahoaka dia ny fari-piainany mihatsara, ny fandriam-pahalemany azo iainana, ny zanany hafa mianatra, ny kibony voky ary afa mitsabo-tena araka ny tokony ho izy. Ny fampandrosoana ara-toe-karena, ny fampiroboroboana sy ny fanatsarana amin'ny fari-piainan'ny vahoaka ary ny fametrahana ireo rafi-panjakana sy ny fametrahana ny tano-tandalàna no laharam-pahamehana ho an'ny antenimieram-pirenena raha nambaran'ny filohan'ity androm-panjakana ity. Voaresaka ihany koa nandritra ity lanonam-panokafan'ny fivoriana ity ny fikarakarana sy ny fanatanterahana ny fifidianana izay andraisan'ireo solombavambahoaka anjara feno. Ny antso amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fiaramientana ihany koa ny filohan'ny antenimera, indrindra ho an'ireo mpanao politika sy ny avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Aharitra 80 andro ity fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ity ary andaniana tolo-dalàna sy volavolan-dalàna maromaro. Tafiditra ao anatin'ity fivoriana ity ihany koa ny fihaonana mikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay hanao tatitra amin'ny fanatanterahana izy ireo ny asa aman'andraikiny ho amin'ny fampandehanana andrara eto amin'ny firenena.